mametraka an'le taratasy ety amin'ny fitsarana avy moa lalam-pandrenana momba ny latsapaty nataonay tamin'ny Lomaly. Zahay eto mametraka an'io de anjaran'ny fitsarana avy moa lalam-pandrenana no mijery azy araky ny maharadalana azy sy faharadalana azy amin'ny lalam-pandrenana. Fa ny didinay de vita ho anay solombavam-bahoaka dia nandraignandraikitrinay zahay eo anatrehany tany sy ny fanjakana amin'ny fagnitsakitsahan'ny président république verimberina ny lalam-pandrenana. Ka araky ny tenin'ny président teo tsy katikata nanaovanay an'io. Efa ray taona mahery ange zao zany na député anay le tsy katikata nanaovanay an'io zany fa président kosa mampitandro razy zahay mba tsy hiteniteny foana amin'ny kabariny teo igny satria tsy miakina amina katikatra zany io zany fa izy ny tokony hafantatra hoe efa nambarany namana teo zany fankitsakisana ny lalam-pandrenana. Izy ange ny tokony hiaro ny voalohany indrindra izy ny mahafantatra an'izany hoe laika ny fitondrana Madagasikara eto. Maninona izy no fahefam-panjakana ny fahefam-piangonana no asany miteny miditra raha politika. Izy mandika lalam-pandrenana amin'izany. Ny namoahana ordonnance tamvolana avrily nefa fa misy gn'anterimieram-pirenena amin'izay fotoana zay. Izy mandika lalam-pandrenana amin'izany. Nisy fagnajana an'le article 720. Izy mandika lalam-pandrenana amin'izany. Izy ny tokony hiaro an'io. Masahala koa miaro amin'ny firaisapirenena no fiarovany zany. Mandraignandraikinay zahay député zany eo anatrehan'izay no nanaovana ny tamaly sisy takaliny sisy tambiny na vola na katikatra zany fa zay araky teny teo de mba milaza koa zahay monsieur le président mba magnaja tena mampitandrema kosa nefa amin'ny zavatra ataonao miasa tsara ataovina ataonao zany fa mandraignandraikinay zahay député mametraka an'igny eto de akininay amin'ny HCC ny fizeriana an'igny araky ny lalam-pirenena zay misy fa zay matoky fananao gn'asanay zahay ary marina nanaovanay an'igny fa tsy rasaka hoe kitoatoa na hampo fosiny hoe tivo hampo hoe tendro-posy sy namana sy fitiavana ny président république fa manarakaraka an'izay le isa tao nisy olobe nisy tokony araiky fanjakana ange tao nisy gouvernement ne tao na nagnatriky an'io tao nisy ny soteram-panjakana tao nisy mitsy tao na ninona ny tsy avy an-tragno regny de nanao tatitra an'izay raha nisy lesoko ny tao zany fa 300 mahery ny président tao 520 na sapato efatra ny nanao tsy amreo namana sasandreo zany sy nivoaka rehefa natao ny voty ny sasany zay nagnasy ny voty zany natao le resaka ty ivelany zany fareberebena saina olo zany fa igny voty ara-dalàna tao zany fa tsy nisy an'izany hoe osika zany tao na zavatra namboamboarina tao zany satria nisy olo-mpanjakana tao misy serasera nagnatry tao tokony nanao taty izy amin'ny rompanao gazety hoe nisy osika tao zany. Ny groupe parlementaire rehetrarehetra na HVM taony fito na ny team taony fito na MMM taony fito na iaraky tsika na nizaniza tao zany ny fito tao daholo ary le izy tsara fantatrinao fa voty miafina voty secret ka sy voara-maso am'izay zany na HVM manao io na HVM manao tsy io na izy io zany fa igny vokatry ny teo de tokony hanaja tena président miala raha ohatra izy agnamy manana fahendrena zany amin'izay fotoana zay fa tsy tokony hiandry ny didin'ity izy raha mahasapatena fa tsy mety nataony teto agnatin'ny ray taona mahery zay zany tokony ataosika eto raha hagnaza lalàna tokoa sika zany de igny ny lalàna zay noraisina nataonay député de tokony miandry sika zany ny didy avoakan'ny HCC.